Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Izao ve no mpaminany? Toa mamono olona. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mety tsy ino ianao raha ilazako fa io olona izay hitanao amin'ny sary eo akaiky io ao anatin'ny fiangonana misy azy, dia mitonona ny tenan'ho profeta izy, ary ao anatin'ny faminaniana izay ataony eny ambony alitara, dia mandatsaka ain'olona izy. Ary tsy vitan'izany ihany fa mampianatra koa izy ny mpiana ao aminy mba hivavaka amin'Andriamanitra, handatsahan'Andriamanitra fahatezerana ho an'ny olona izay antsoina hoe ratsy fanahy eo amin'ny fiarahamonina. Ary tsy vitan'izany fa ny tena zava-doza izay ho resahako ato anatin'ity vidéo ity dia izao mampianatra ny olona izy fa ny solony fanatitra tany amin'ny testameta taloha amin'izao testameta vaovao izao dia ny fandrotsahana vola ao anatin'ny fiangonana. Izany hoe tena soloina mamoana mihitsy izany ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ny antony anaovako an'izao vidéo izao dia mba hampahafantarana antsika fa tena mouvement dangereux ity resaka néo-prophétique néo-prophétique ity. Nefa io lehilahy izay hitantsika amin'ny sary io dia io efa nandalo tany Madagasikara io, ary izy vidéo izay nataony tany Madagasikara ho alefako ihany koa atao anatin'ity vidéo ity. Ary marobe amin'ireo malagasy mitonona ny tenan'ho profeta any Madagasikara ireo no miara-miasa akaiky aminy, ary mandray anazy ho tahaka ny mentor mihitsiny amin'izany asa fitoriana hoe maha-profeta izany. Ka tena tia-pitandrina antsika ry havana fa tsy resaka fanaratsiana mihitsy, fa fanambarana ny marina no antony anaovana an'izao vidéo izao. Fa ho hitantsika eo tsisy zavatra lainga izany na foronina fa zavatra misy no anaovana famakafakana ato anatin'izao vidéo izao. Ndao iverenako ary ilay voalohany hoe eny ambony pilipitra no milaza hoe je mets fin à la vie de cette personne. Ao anatin'ilay fiangonana izany dia misy ao anatin'ilay fotoana izany hoe mifampivavahana nataony zareo azontsika jerevana any amin'ny YouTube izany vidéo izany dia hoe misy fotoana maminany izy izany, dia milaza izy izany hoe ny olona ozy izy izay namosavy ianareo dia tononoko ho faty amin'ity volana février ity daholo. Dia milaza koa izy manao hoe misy lehilahy anankiray izany nantsony ho eny aloha hoe avy ianao aty ozy izy, hoe izany anaram-panahy izany io lehilahy io. Dia ozy manao hoe io olona ratsy fanahy amin'ny fianakavianao izay namosavy nanao zavatra ratsy ianao io ozy izy tononoko eto je mets fin à la vie de cette personne. Izy mihitsy no tena izany manana an'izany fahefana izany ozy izy, ary darabika io olona io izy dia amin'ity taona ity ho alevina. Eny ambony alitara izy no miteny izany izany no atao hoe profesia, manana an'izany fahefana izany ve izy. Efa tsy indrintaona angamba nareo hijery an'ilay vidéo andao arahantsika izay vidéo voalohany izay. Aucun de mes fils, aucune de mes filles, tous ceux qui étaient à la base de ce poison, ils vont mourir en ce mois de février. Mon fils, je te parle, viens ici, viens ici. Laisse que cette personne de votre famille dont tu m'as parlé, si je suis ton père spirituel, je mets fin à la vie de cette personne. Cette année, elle va tomber et on va l'enterrer. Ça, c'est un jugement que je pose. Trop, c'est trop. Dia hitantsika amin'izany Andriamanitra ihany no manana fahefana amin'ny ain'ny olombelona. Ka niza mihevitra ny tena no manana izay fahefana izay efa maka ny toeran'Andriamanitra izy. Maka ny toeran'Andriamanitra izy, ary taddio tsara fa ny antikrista dia tsy izay olona hoe mankahala an'i Kristy ihany, fa izay olona maka ny toeran'i Kristy koa, manao ny tena no Andriamanitra, dia efa ambara hoe antikrista izy araka ny anambaran'ny Baiboly azy. Ary mampalahelo amin'izy dia izao manao amen ilay olona. Olona amin'ny fianakavianao ve no tononona hoe ho vonoina eo ambony alitara dia manao amen amin'izany ve ianao? Manao amen amin'izany ve ianao? Ny testameta vaovao ry havana dia tsy mampianatra antsika hamaly faty izany mihitsy. Fitiavana, famelan-keloka, famindrampo izany no ampianarin'ny testameta vaovao, fa tsy hoe hamaly faty mihitsy. Kanefa dia mbola mitovitovy amin'izany ihany ny fampianarana izay entiny, satria mampianatra izy ao anatin'ny fiangonana io izany ny antsoina hoe prière dangereuse. Dia izany hoe ianao izany afaka mangataka amin'Andriamanitra mba hahatonga an'Andriamanitra handatsaka ny fahatezerany hamono mihitsy ny olona izay antsoina hoe ratsy fanahy eo amin'ny fiarahamonina. Izany ny zavatra ampianarina. Dia nisy nametraka izany ilay fanontaniana, dia andao hanotsika aloha izay fanontaniana izay ary. Quelqu'un a une question à poser par rapport à l'enseignement d'hier? Levez la main, oui. Micro. Pasteur Jonathan, on peut peut-être écouter d'abord la question avant de... Oui, question? Non, on y va? Merci Dad. Ma question est la suivante. Comment je peux faire descendre le jugement de Dieu sur une personne
me fait du mal alors que moi au départ je lui fais du bien. Si Dieu est le juste juge et qu'il juge selon les œuvres. Reprends un peu ta question. Comment je peux faire descendre le jugement de Dieu Tu veux faire descendre le jugement de Dieu? oui, sur une personne qui m'a fait du mal alors qu'au départ moi je lui fais du bien. Izay zany le fanontaniana, raha fitiniko zany le fanontanian'ilay tovolahy teo satria ao anatin'ny fampivavahana zany zareo dia misy an'izay séance question zay dia hoe azo atao ve ny mangataka an'Andriamanitra handatsaka ny fahatezerany amina olona izay nanao ratsy ihany fa za tsy nanao ratsy an'io olona io akory. Dia namaly moa izy hoe avao tsara fotsiny ozy izy ny antsoina hoe ratsy fanahy sy natao hoe fahavalo satria ny fahavalo ozy izy dia mety ho vadika namantsika ihany ary ny baiboly dia niteny hoe mivavaha ho an'ny fahavalonareo fa tsy nampianatra ozy ny baiboly hoe mivavaha ho an'ny olona ratsy fanahy. Ny ratsy fanahy ozy dia olona izay misy malina mihitsy ao anatiny ao ary tena mamono ny marina sy ny toy izany dia ireny olona ratsy fanahy ireny ozy izy indraindray tena mampahory mihitsy ka aleo mangataka amin'Andriamanitra hoe aleo hiala ny ainy olona anankiray io ozy izy dia voavonjy ny olona maro amin'izay fotoana izay. Mampianatra an'izany ve ny baiboly? Prière dangereuse zony no anaran'izany. Andao hinotsika ny valiteniny ary. Quand j'enseigne sur le jugement à faire tomber sur les autres, j'ai souvent enseigné sur les choses, les prières dangereuses. Vous vous rappelez? Parce qu'il y a des moments où, à cause du fait que certains soient des méchants, on prie que le jugement de Dieu tombe sur eux. Amen, amen. Et il faut qu'on fasse la différence. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Il y a une différence entre un ennemi et un méchant. Il y a une différence entre un ennemi et un méchant. Je peux expliquer? Oh, dis amen que j'avance. Il existe une différence entre un ennemi et un méchant. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. On nous dit d'aimer un ennemi. Mais on n'a jamais dit d'aimer un méchant. Est-ce que je dis qu'on ne doit pas aimer un méchant? Je n'ai pas dit ça. Mais je dis seulement, il y a une ouverture de changement parce que tout méchant est un ennemi, mais tout ennemi n'est pas un méchant. On a vu sur le chemin de la vie des gens qui étaient des ennemis devenir les meilleurs amis. On a vu des gens qui étaient en antagonisme, qui étaient des ennemis devenir des meilleurs alliés. On a vu des amis devenir des ennemis devenir des amis, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un peut être contre toi, devenir ton ennemi à cause d'une raison ou d'une autre. Parce qu'il est aigri, il est frustré, il est jaloux. Ça arrivait à tout le monde ici. Et voilà, quelqu'un est ton ennemi. Et Dieu peut toucher un ennemi peut devenir un ami. Parce que quand on parle maintenant de méchant, la méchanceté tire sa racine du cœur de l'homme. Je peux être l'ennemi de quelqu'un sans être un méchant. Mais dans la Bible, dans Psaume surtout, quand on décrit un méchant, c'est quelqu'un dont le mal habite dans le cœur. Lui là, c'est compliqué. Et des fois, ce sont ces gens-là qui veulent la mort des justes, qui respirent le mal. Il y a beaucoup de versets qui le disent. Et c'est à Dieu qu'on prie pour que des fois, ces personnes-là s'arrêtent. Parce que si elles continuent, elles vont détruire beaucoup de vies. Vaut mieux qu'elles partent elles seules que plusieurs personnes puissent partir avec elles. Donc, ma prière, que Dieu te donne le discernement entre un ennemi, parce qu'il y a des bonnes personnes qui peuvent faire aussi des mauvaises choses. Mais ça ne fait pas d'eux forcément de mauvaises personnes. Dia izay ilay izy. Tsy mampianatra an'izany mihitsy ny baiboly ry havana. Tsy mampianatra an'izany ny baiboly. Tsisy an'izany fanavahana hoe ratsy fanahy sy ny fahavalo zany fa na Andriamanitra aza dia niteny mandatsaka ny mandefa ny masoandrony na dia ho an'ny ratsy fanahy aza. Ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo, mivavaha, misaora fa aza manozana. Tsy izany mihitsy, tsy ozona vavaka ozona ohatr'izany mihitsy. Raha tany amin'ny testamenta taloha angambany, mety mahita an'izany ihany ianao any anatin'ny Salamo any. Fa ny testamenta vaovao dia fanambaran'i Jesosy mihitsy hoe izao kosa ozy izy milaza aminareo hoe mivavaha, tiava ny fahavalonareo, mivavaha ho an'izay manenjika anareo, misaora fa aza manozana. Izany no ampianarin'i Jesosy Kristy aty amin'ny testamenta vaovao ka zavatra tena hoe tsy ara-baiboly intsony mihitsy izany zavatra izay ampianarina izany. Dia nefa dia izany ny olona izay nentin'ireo le mpaminany any Madagasikara. Efa nisy santiono ny nasehoko teto tamin'ity pejy ity entin zareo mitety any Madagasikara iny olona iny, mampianatra any Madagasikara. Ary ity zao misy vidéo anankiray izay nataon'izy ireo tany Tamatavy, nalefany tamin'ny tambazotran-tserasera, dia andaony mba ho jerevantsika izao zany ny santionan'ilay faminaniana izay nataony tany Tamatavy. Dieu peut passer
Andriamanitra afaka ny mandalo a par des gens que tu ne connais pas, amin'ny alalan'ny olona izay tsy hainao que tu akory n'as azy. jamais vu. Olona izay mbola tsy hitanao, Vous n'avez aucun lien de famille, tsy nisy fifandraisana ra-pianakaviana aminao, mais il vient vers toi fa tonga eo aminao izy avec des cadeaux. miaraka amina fanomezana. J'entends dans le monde spirituel Reko amin'ny tontolo ara-panahy, les pas de quelqu'un qui vient vers toi. misy olona henoko andeha ho any aminao. J'entends dans le monde spirituel Reko amin'ny tontolo ara-panahy, un partenaire financier qui vient vers toi. misy mpanohina ara-bola tonga manatona anao. J'entends dans mes oreilles spirituelles, Reko amin'ny sofoko ara-panahy, oh, le bruit d'un jet privé efa reko misy fofona jet qui va privé zany atterrir à l'aéroport ho avy amin'ny aéroport. avec Yes, des partenaires de Dubaï, miaraka amina partenaire avy any Dubai, des partenaires de l'île de la Réunion, partenaire avy any La Réunion. des Yes, partenaires de Suisse, partenaire avy any des Suisse, partenaires de Oman, partenaire avy any des Oman, partenaires de Qatar, partenaire avy any des Qatar, partenaires sud-africains partenaire sud-africain. qui vont venir financer tes Ho avy projets. a amatsy ny tety asanao. Reçois ça au nom de Jésus. Raisana amin'ny anarana Jesosy. Tu dis le plus grand amen que ça commence avec toi. Izay miteny amenina mafinina dia izy mitsanga zany. Amen. Amen. À cause. Noho ny amin'ny Prophesy. ya Est-ce que je parle à quelqu'un ici? resaka amina olona avy eto androany azafady. Dis voisin. Teneny eo akaikinao a. À cause. Ojikotsony mihitsy izy noho ny amin'ny. À cause. Noho ny amin'ny. Tena kely tsika. Pilitiny mihitsy atsika ao anatrehana. Aforeto mihitsy izy noho ny amin'ny. Dis voisin. Teneny eo akaikinao hoe ry namako. À cause Noho ny amin'ny de la prophétie. faminaniana. Amen. Les partenaires arrivent. Ho avy ny mpamatsy vola hoe. Les gens qui vont investir dans tes projets, Le ils olona arrivent. izay amatsy eo amin'ny tetika asanao ho avy hoe. Si en Israël on ne te reconnaît pas, Raha tsy mireconnaître ny olona anao. on ne reconnaît pas ta naissance, Raha tsy mireconnaître ny olona ce n'est pas grave. Tsy olan'izany e. Les rois arrivent. Ho avy ny mpanjaka. Ils arrivent avec l'or. Ho avy miaraka amin'ny Ils volamena. arrivent avec le diamant. Ho avy miaraka amin'ny Ils diamondra. arrivent avec le pétrole. Ho avy miaraka amin'ny pétrole. Ils arrivent avec le financement Ho avy immobilier. miaraka amin'ny vola androana Je prophétise pour quelqu'un. aminany amin'ny olona ray eto a. Les aides de destinée arrivent. Ho avy ny mpanampy amin'ny anjara voatendrinao e. Tu as des chansons, Misy hira ho mais ataonao. tu n'as pas de producteur. Fa tsy isy mpamokatra. Les aides de destinée arrivent. Ho avy ny mpanampiny amin'ny anjara voatendrinao. Tu es architecte, Andriamanitra ianao mais tu n'as pas de financement. mpanao sarotsany fa tsisy Les mamatsy aides vola. de destinée Ho arrivent. avy ny mpanampy amin'ny anjara voatendry. Tu es commissionnaire, Ianao mety hoe mpanera. mais tu n'as pas de client. Fa tsy manana Ah, mpanjifa. les aides de destinée Ho avy ny arrivent. mpanampy amin'ny anjara voatendry. Tu es un homme de Dieu, Ianao lelan'Andriamanitra. mais tu n'as pas de Fa collaborateur. tsisy Tu n'as mpiara-miasa. pas de partenaire. Tsisy mpanoha. Les aides de Mpanapy destinée amin'ny anjara arrivent. voatendry ho atonga. Passe apôtre David, Apôtre David. je prophétise sur toi. Nany aminao a. En ce premier jour à ta matave, Ty andro voalohany atoa les masity. aides, Ho avy ny famatsina. les Yes! aides Famatsina. de destinée Amin'ny anjara voatendry. arrivent. Amen. Tena mahay kosa aloha le mpandika teny fa tena adikany hatramin'ny fihetsika mihitsy. Fa eto dia te hiantso ho anareo rehetra izay nanaritra ny fitorona filazantsara iny tany Tamatavy tany. Mba mijoroana areo vavolombelona eo amin'ny commentaire eo. Efa tonga ve le mpanjaka nitondra pétrole, nitondra diamant, nitondra volamena tany aminareo tany. Efa tonga ve le mpamatsy vola avy any Qatar, avy any Dubai, avy any Suisse, avy any Omar. Nambarany teo daholo ho avy daholo zany efa tonga ve reny namatsy ny projet anareo satria niorakoraka tao daholo nareo dia misy aminareo aza nandrotsaka rakitra kely mihitsy. Ary zay manko ny tena mahatonga nyreny le milaza azy ho mpaminany reny manao an'io zavatra miopapana io, miteniteny zavatra ao anatin'ny vavany izy ary mampandainga an'Andriamanitra. Mampandainga an'Andriamanitra. Ny antony dia satria isaky ny miteny zavatra izy ka mahafaly le olona le zavatra teneniny dia mandrotsaka vo ny filazany azy, mandrotsaka vo semence zany le olona ka manao ohatry ny rakitra kely eny ambony alitara. Misy an'izany le tany Tamatavy ary be dia be mihitsy ny fiangonana ao Madagasikara no manao an'izany. Dia izay no mahatonga an'ilay pastera na mahatonga an'ilay miteny ho mpaminany zany mitady zavatra foana izy izay hisintomana an'ilay olona tena hoe hitsangana mihitsy hanokatra poketra dia ohatry ny hoe faly be zany dia mandrotsaka vola kely indray eny aloha eny. Dia hitantsika zao andao jerevantsika le tany Tamatavy dia nanao fitoriana koa izy le nijerevako tamin'ny YouTube le vidéo farany nataon'zareo tamin'ity volana février ity dia misy zavatra be dia be tenenin'ilay profety zany ao anatin'ny toriteny dia mandeha makeny aloha le olona milahatra mandrotsaka vola manao rakitra kely zany satria hoe faly ohatrany hoe mandrotsaka vo zany entina hanamafisana akoatra ny amenina zany mba hahazahoana ilay teny izay nitonoan'ilay profeta tao anatin'ilay izy teo.
dia tena miteny amintsika ry havana, tena miteny amintsika fa raha ohatra ka hitanao hoe tsisy akory zany zavatra zany a, dia efa nomen'Andriamanitra saina ianao handinika sy hamantatra satria izaho toetra ny fanahy ozy. Any amin'ny Jaona voalohany toko fahaefatra, aza mino ny fanahy rehetra fa efa maro zo ny fanahy ny mpaminany sandoka efa tonga eny amin'izao tontolo izao. Dia ndeha ho jerevantsika raha ohatra izao ilay fanaovana an'ilay izy hoe rehefa misy zavatra tsara tenenina dia mandrotsaka rakitra kely. Ils arrivent. fa tonga izy ireo hoe Ils s'en foutent de ta réputation. miasa lo amin'ny lazanao izy Ils arrivent. fa tonga fotsiny izy hoa Ils vont pas régaler ton passé. Alors que tu ouvres la main, laisse que les hommes ouvrent leurs mains pour toi. Alors que tu avances pour s'aimer, laisse que quelqu'un t'appelle après ce culte et vienne s'aimer pour toi. Tout ne dépend pas du volume de ma voix quand je déclare, mais de l'ouverture de ton cœur en disant Amen quand tu reçois la parole. Reçois cela au nom de Jésus. Alors que tu as ouvert ton sac et quelqu'un t'ouvre son compte en banque. Alors que tu as ouvert ta main, mis dans le panier, laisse que quelqu'un t'ouvre son sac, son portefeuille et sa carte de crédit au nom de Jésus. Que la faveur de mon Dieu soit sur toi. Ohatran'izay le izy tsy mahagaga satria ao anatin'ity mouvement antsoina hoe néo-prophétika ity dia zavatra efatra moa zany no tena voiziny ankoatra le faminaniana dia mivoy koa zareo le resaka le hoe ositra onction izay tena pouvoir le izy fa afenina ao ambadiky ny resaka hoe onction fotsiny. Dia ny fahatelo dia le resaka le mitsingidingidiny reny zany le hoe mandray ny fanahy masina. Mbola ho resadika amin'ny vidéo manaraka mihitsy io resaka hoe mitsingidingidina io. Ary ny faefatra zany dia ny resaka théologie de la prospérité, zany hoe resaka vola zany no tena zava-dehibe. Ary mampalahelo le izy satria reny olona reny ao anatin'iny vidéo iny ihany nahitako an'izany manazava izy zany eny amin'ny voalohany, manao ohatran'ny karazana annonce izy hoe aiza daholo misy an'ity valopy ity izy dia aiza daholo zay rehetra nanao dîme rehetrarehetra makanisy ty aloha ity fa hivavaka ao anareo dia ankoatran'izay dia misy koa ny offrande ao anatin'ilay culte. Dia mbola misy koa zany in'ilay fotoana izay andro tsahana vola kely iny isaky misy zavatra mahafinaritra ao anatin'ny toriteny. Dia mbola nataony annonce koa nefany tao anatin'ilay fampivavahana hoe amin'ny alahady zao izy amin'ny heriny zao sy dia hanao premisy tsika. Le premisy zany dia le resaka hoe santabokatra voalombokatra reny dia tena takiny mihitsy hoe ny voalohan'ny karamanao izy zany hoe ny voaloha karamanao zany dia arotsay ozy izy ho an'Andriamanitra fa zay no antsoina hoe premisy, zay le antsoina hoe santabokatra. Dia jerevana hoe ny paziny reny olona reny matetika dia mivoy an'io dîme premisy offrande io. Reo zany tena manan-karena be mihitsy avy eo le olona miteny hoe prophète reny satria tena ohatrany hoe volosana mihitsy le olona victime ka tena victime. Ary ny antony zao vidéo zao dia fampitandremana antsika fa tsy izay rehetra manonona hoe Jesosy dia izy daholo ry havana fa tena mila mitandrina isika. Dia anisan'ny zavatra anankiray nitononiko tany am-piandohana koa izay tena zava-doza mihitsy ny fanazavany ny antsoina hoe fanatitra aty amin'ny testamenta vaovao. Manazava moa izy zany anatin'ilay vidéo hoe loi de la représentation sy loi de la compensation. Zay zany lohatenin'ilay fampianarana izay nataony tao anatin'ny vidéo farany io. Dia azavaiko amintsika aloha izy satria amin'ny teny frantsay ilay fanazavana sao dia tsy azontsika ilay izy fa hoeninareo ilay fanazavana dia hitanareo hoe misy zavatra pikosahana lako ao anatin'izany zavatra teneniko zany. Fa ny fanazavana zany antsoina hoe loi de la représentation dia tao amin'ny testamenta taloha izy ny olona dia représentena biby eo anatrehan'Andriamanitra, ao anatrehana esprit mihitsy zany hoe na any amin'ny devoly na any amin'Andriamanitra zany dia izay foana hoe biby no mireprésente ny olona indraindray. Ka raha misy olona zany manao fahotana na misy zavatra tsy mety ataony dia mitondra biby izy, le biby zany no mireprésente anazy eo anatrehan'Andriamanitra. Dia vonoiny iny biby iny dia ampetrahan-tanany iny biby iny dia mivadika eo daholo zany ny fahotan'ilay olona ohatran'ny hoe téléchargé ao dia iny biby iny zany no ilatsahan'ny fahatezeran'Andriamanitra mba hahafahana manala ny fahotan'ilay olona. Zay marina mihitsy zany tena ara-baiboly indray aloha hatreo amin'izay fotoana izay. Fa rehefa tonga aty amin'ny testamenta vaovao amin'izay izy dia tena zava-doza mihitsy ny itondrana an'ilay izy. Raha ho antsika zany zao dia aty amin'ny testamenta vaovao dia tsotra be ny explication an'izany hoe Jesosy amin'izay le biby. Izy amin'izay ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo izao ka ninninona zavatra mavesatra na ninninona zavatra tsy mety amin'ny fiainanao dia Jesosy zany no entinao eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy mitondra zavatra hafa ankoatran'izay intsony ianao. Fa ny azy tsy zany, tsy Jesosy mihitsy nampianariny fa osy izy manao hoe loi de la compensation amin'izay. Dia hoentina any amin'ny fomban-drazana le izy hoe jerevo izy fa ny fombantsika ozy izy dia manao le dotsika zany hoe rehefa misy mariazy zany dia ohatran'ilay vodiondry any Madagasikara reny dia manolotra biby koa ny olona ozy izy. Zay le loi de la représentation zany hoe biby no atolotra, mety misy manolotra omby mety misy manolotra akoho mety misy manolotra zavatra samihafa zany fa biby no atolotra. Fa taty aoriana ozy izy ny olona dia mahita hoe tsy voatery biby kay no atolotra fa afaka vola no atolotra. Ohatrantsika any Madagasikara zany hoe taloha tena ondro mihitsy fa novaina vola zany le izy
rehefa taty aoriana dia iny vola iny izy ny dikan'iny dia hoe compensation zany hoe loi de la compensation au lieu de manolotra biby ianao dia vola no atolotra ao dia izay principe zay zany no ampianarin'ny olona hoe tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia biby no natolotra fa amin'izao andron'ny testamenta vaovao izao koa dia araka ny fomban-drazana hitantsika dia manolotra biby ny olona fa indraindray soloany vola dia ianao koa zany izy afaka manolotra vola raha misy zavatra zany tena mavesatra na misy combat spirituel moa ny ilazany azy zany tena manavesatra anao zany dia afaka mireprésenter anao zany ny vola izay atolotra ao eo anatrehan'Andriamanitra. Zany fampianarana zany tena fampianarana dangereux. Aizy Jesosy Kristy dia enoy hatramin'ny faran'ilay vidéo raha ohatra zareo tsy ampianareo ilay extrait kely enoko teto fa za moa tsy maintsy nenao ilay vidéo hatramin'ny farany mihitsiny fa tena tsisy hafa amin'izany zavatra tena eniko zany fa olona indray biba vola zany no mireprésenter anao eo anatrehan'Andriamanitra satria hoe zay ny atao hoe loi de la compensation. Andao ara enontsika zay vidéo zay. La loi de la représentation implique qu'une personne ou un groupe de personnes peuvent se faire représenter devant les esprits par, premièrement, un animal. Un homme, une personne ou un groupe de personnes peut se faire représenter devant les esprits par le corps animal. Cela est prouvé dans la Bible. Le Dieu de tous les esprits, le Père de tous les esprits, le Dieu d'Israël, alors qu'il voulait dealer avec des hommes et qu'il ne pouvait pas tous les recevoir dans sa présence, il disait à chaque famille, les familles avaient la capacité de se faire représenter devant lui par le canal d'un animal. Lévitique 16, versets 7 à 10. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Deux boucs. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. On fait tomber le sort, ça tombe sur un bouc, on le prend, lui on l'offre. Mais le deuxième, qu'est-ce qui allait lui arriver? Verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. En d'autres termes, moi j'ai ma famille, nous avons nos familles et nous voulons que Dieu pardonne nos péchés. Qu'est-ce que nous faisons? Le prêtre prend deux boucs, il tire au sort, le premier bouc que l'on tire au sort, on l'offre à Dieu en sacrifice. Et le deuxième bouc, il représente toute la famille. Donc nous sommes à 5 dans la famille, mais le bouc est seul. Mais le seul bouc représente 5 personnes. Par la loi de la représentation. Et maintenant, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait poser les mains sur le bouc, on allait confesser les péchés, mettre les péchés de toute la famille sur le bouc. Et le bouc, on allait le prendre et le mettre hors de la ville. Parce que le bouc représentait en ce moment-là toute la famille. Dans la loi de la représentation, cette loi stipule qu'une personne ou un groupe de personnes peut se faire représenter devant les esprits par le canal d'un animal. Donc un homme peut être représenté par un animal. Une famille peut être représentée par un animal. Un animal peut représenter un homme. Un animal peut représenter une famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, par exemple, ça c'est la loi de la compensation maintenant, dans la plupart des familles chrétiennes, puisque nous connaissons le pouvoir de la coutume, puisque nous connaissons le pouvoir de ce qui se passe lors de la dot, beaucoup de chrétiens, à la place de donner un animal, de donner une chèvre, de donner un bouc, de donner une vache, de donner une poule ou de donner des coqs, ont décidé de mettre de l'argent à la place de donner un animal. Pourquoi? Pas forcément parce qu'on n'a pas trouvé l'animal correspondant, mais parce qu'on se dit, notre famille a tellement de combats spirituels que nous connaissons le pouvoir de la coutume et le pouvoir des animaux. Ry havana, ety ampamaranana dia tena te hampitandrina anao raha kristianina ianao. Aza minimikipy fotsiny. Fa anisany nahatonga kristianina maro lasa tany anatina fampianaran-diso maro mihitsy ity fieverana hoe rehefa olona mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy dia heverina hoe mety daholo ity. Heverina ho rahalahy daholo. Izay rehetra mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy. Nefa ny Baiboly dia mampitandrina antsika mihitsy fa tena maro be ozy ny rahalahy sandoka izay efa miparitaka any amin'izao tontolo izao, amin'izao fotoana izao. Ity resaka teolojia ny fananankarena, teolojia de la prospérité ity, ry zareo reo no tena mivoy an'io. Ity zao misy sary anankiray izay tsy arotro mihitsy fa tiako zarena kely amintsika ihany koa mba manaovana ianareo fikarohana jejerevo amin'ny internet ity antsoina hoe prophète izay asehoko aminareo ity dia jerevo ao amin'ny Facebook fotsiny dia ho hitanareo zavatra soratako izao dia midira mihitsy amin'ny pejiny dia ho hitanareo fa resaka finance, resaka vola foana ny zavatra izay aseho aneo zany. Jerevo ao zany zao, io zany zao dia hoe ton miracle est à la porte, saisis-le.
de zany zavatra zany ny zavatra postena de nefa de mahazo olona izy 18 000 réactions le izy 1700 commentaires à partir de demain matin ozy izy tu ne manqueras jamais d'argent tsisy vola problème ntsony 50 000 réactions zany zavatra zany ao anatin'ny telo andro ozy izy telefône tananao ty de vibra de ifaly anao izy raiso de manao sarina koa ohatr'izao izy de 18 000 réactions zany tu vas conduire ta propre voiture bientôt reçois zany zany ny faminaniana zany le antsoina hoe théologie de la prospérité zany 2 personnes vont t'aider financièrement cette semaine prends cette double faveur de ohatr'izao daholo resaka voyage resaka ohatran'izany demain ozy izy une bonne nouvelle te réveillera de 28 000 réactions nefa n'le izy de ohatr'izany et toutes tes finances bloquées sont libérées ce mois de tena mahagaga de io zao misy anankiray zao ty hoe l'argent arrive à toi dans 2 heures réclame-le afaka adiny rozy de tonga ny vola de misy an'io sarina vary misavovona be io de 77 000 réactions le izy 77 000 réactions le izy de de 8 000 commentaires rehefa tsy rehevanao daholo reny 8 000 commentaires reny de amen 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 ary misy malagasy be dia be manao amenao misy malagasy be dia be manao amenao mieritreritra zany hoe dans 2 heures ho tonga l'izy rehefa tsy tonga moa l'izy zany rehefa avao de tsy tonga fotsiny de comme si de rien n'était de manondra izy amin'ny prophétie manaraka indray manondra izy amin'izay de manao amen fotsiny ny olona ao anatiny zany de izany ve natsoina hoe fanahy ny faminaniana amin'izao andron'ny testamenta vaovao zao tena tononiko hoe fanahy mamitaka zany drava fanahy mamitaka zany ary fitiavana anao matoa ambara aminao mazava ohatr'izao zavatra rehetrarehetra fitiavana anao zany mba tsy hahatonga antsika ho voafitaka ao anatin'izany mbola misy vidéo ataoko toy an'izao resako zao fa atreo indray aloha ny androany de mampahery antsika rehetrarehetra ary mangataka antsika koa mba hivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay mizara ohatr'izao fa tsy mora akory ny ady ara-panahy izay ao ambadiky ny fizarana izao vidéo izao ho an'Andriamanitra mivoninahitra amen